vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba azy amin'ny fofenao fifaliana ry avako malalako no iarabako ndray amintsika menakavy hiditra amin'ny andro manaraka tsika zay ianarana momba ny hoe fahazavatssaina fahendrena tena ny olona tsy manana fahendrena dia tsy ela velona ary namba ohatrany hoe afaka nandingana kely nandeha lavitra kely ary ny fiainany a dia tsy maintsy midaraboka ao aloha ao ny olona rehefa tsy manana fahendrena dia tsy maintsy mora midaraboka kely ao aloha ao zany indrindra no nanerin'ny foko mba tsy hoe ampianarina mivavaka fotsiny ianao dia ahery ivavaka dia anao délivrance ho tome ianao délivrena fa ampianatra anao mihitsy ny tokony ho atao satria ny olona manana fahendrena avy amin'Andriamanitra zay efa azavaiko foana fa samy hafa ny intelligence sy ny sagesse samy hafa ny connaissance sy ny sagesse na ny fahendrena dia ambony lavitra noho ny intelligence ambony lavitra noho ny connaissance ary manana tsy fisainan'olombelona fotsiny fa fahatakarana lalina avy amin'Andriamanitra fa iratatsaina lalina avy amin'Andriamanitra afaka mikontrôle ny zavatra rehetra ianao satria ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia tsy fahendren'olombelona fotsiny tsy hoe fahaizana fotsiny fa miaraka amina tontolona fanahy rehefa nomeko teto ny ohatra mahakasika an'izany hoe raha ohatra zao ohatra tamin'ny andron'ny zanak'Israely ka nanokatra nisy ino izy ty ny farao ny miaramila ny egyptianina tao teorina nanenjika ny zanak'Israely nanenjika andry Mosesy dia Mosesy kosa nanana le fahendren'Andriamanitra ary tsy tapidalaka leny ny olona manana fahendren'Andriamanitra dia nisokatra moramora foana ny ranomasina mena zay lazaiko hoe tsy le izy tsy le hoe fahatakarana sy le hoe fahiratatsain'olombelona fotsiny satria raha fahiratatsain'olombelona zao dia ohatrany hoe sinoa ny sinoa zao a mahavita manao tetezana lavabe eny ambony ranomasina amina kilometra vitsivitsy mahavita tetezana lavabe ny sinoa eny ambony ranomasina zany zao tena fahaizan'olombelona madidio mihitsy zany tena hoe propre intelligence ao izy tsika tena hoe fahaizan'olombelona madidio dia mahavita nisy ty tetezana hatrany amin'ny 10 kilometra mamakivaky ranomasina ny sinoa mahavita manangana tetezana miantona hatrany amina kilometra maromaro mampita province anakiroa zany zao rehefa fahendren'olombelona fahaizan'olombelona zany fa mbola mihoatra lavitra noho izany le atao hoe fahendrena avy amin'Andriamanitra ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho izany satria tsy nila nampiasa ninina akory Mosesy fa nampiasa ny tena dia nisokatra ny ranomasina mena zany atao hoe fahendren'Andriamanitra tsy le zavatra nianarana fotsiny tsy le hoe fahaizana tsotsotra fotsiny fa miampy asana fanamasina asany fanahy any amina tontolona fanahy dia zany ny mahazava-dehibe azy ary zay no mahatonga ny olona manana ny fahendren'Andriamanitra tsy tapidalaka le zany ka manoloana an'le hitanareo le fiainana am'izao vanim-potoana zao efa tena miamafy tena hoe poretin'ny fiainana mihitsy ny zanak'olombelona dia tsisy ninina azontsika atao akoatran'ny hoe tena mila an'izany fahendren'Andriamanitra zany tsika afahantsika mandingana ireo zavatra rehetrarehetra sy
fantrana fasairanana fitarainan'ny olona am'izao vanimpotoan'izao izy zany tsy mikaikaiky amin'ny problème marabola de tena anisan'ny nampianarin'ny tompo aho hoe tsy le fahaizana maha-olombelona tsony tsy le fahatakarana maha-olombelona intsony tsy le fahalalana maha-olombelona intsony mamanty olana mampikinainaina olona maro ty fa tena mila fahendren'andriamanitra tsika ravana tena mila ny fahendren'andriamanitra atsika farany zavatra iainany eto ambonin'ny tany efa tsy possible intsony hoe atavavoaka atsika amin'ny fomba tsotsotra ka zay no mahatonga na mampianatra izy ty ary anomezako fotoana atsika amin'ny sabotso avy izao tena hoe ahafahantsika mandray tolo-tsaina sy fahendrena avy amin'ny tompo indrindrandrindra raha pino ianao le pino efa tabidalaka le reny le pino efa kivy le pino efa tsy mahita tao le pino efa mitady raviravo tanana le pino efa hoe tena tsy hitantsona hoe inona no atao a de am'le mbola am'le tsisy azo atao de mbola misy azo atao ihany zay satria ny fahendren'andriamanitra de afaka mi surmonter mandingana zay zavatra rehetrarehetra tsy voadingana ny fahendren'olombelona sy ny fahaizan'olombelona ivavaka tsika aloha hoan'ny tenin'ny tompo ty a maky baiboly aho misaora indrindra tompo satria tianay ianao ary mampianatra anay ianao ary manoro lalana anay androany ray jesosy de hisy taridalana sy fahendrena amenao anay a afahanay mandeha lavitra afahanay manao dingana eo amin'ny fanomponanao taio izay tompo amin'ny anaranao jesosy kristy tompo amen oabolana toko voalohany a oabolana toko voalohany andininy fahavalo fahasivy fahafolo faraky ambe folo faharombe folo ovakitsika daholy izay ny ten'andriamanitra zany amin'ny anaran'ny tompo oabolana toko voalohany andininy fahavalo fananarana tsy hikambana amin'ny mpanao ratsy anaka miainao ny anadrainao ary aza mahafony lalandreninao fa fehilo tsara tare amin'ny lohanao zany ary rado amin'ny vozonao anaka raha tao amin'ny mpanoty ianao aza manaiky raha tao amin'ny mpanoty ianao aza manaiky voalohany zay faharoa raha hoy izy andeha hiaraka isika aoka isika hanosika andatsadra andeha mihitsaka tsy ahoatsy ahoana ny tsy manatsiny aoka isika hitelona azy velona tahaka ny fitelin'ny fiainatsita ary ianao azy telo moka tonony latsaka any andavaka de ho azotsika mifananana sarobidy rehetra ka ho fenotsika babo ny tranotsika avy mba hiara miloka eto aminay aoka ho iray ihany ny kitapom-bolo atsika rehetra anaka aza miara-dalana aminy ianao arovony tongotrao tsy akany amin'ny alehany zay angamba no vakiko aloha zay ten'andriamanitray a fahendrena lehibe zay tena voasoratra atao anatin'ny baiboly mahakasika ny namana mahakasika ny namana ozy izy eto amin'ny andininy fahafolo hoe anaka raha tao amin'ny mpanoty ianao aza manaiky raha hoy izy andehantsika hiaraka isika aoka isika anotrika andatsadra sy ny toy andretsarehetra ny fantanina mipetraka voalohany ry havana de hoe iza ny namanao olona manao ahoana ny namanao fa tena manana anjara toerana lehibe tompoko eo amin'ny hoavinao eo amin'ny fiainanao ny namanao manana anjara toerana lehibe mahakasika ny aveniranao ny mahakasika ny fiainanao sy ny toy an'ny fiainanao ny namanao iza ny namanao iza ny manolotsainanao iza no miresaka aminao iza no manodidina anao misy zavatra anankitelo tiako resana aminareo voalohany ny namana de mpanolotsaina ny namana de mpanolotsaina zay natonga baiboly eto hoe anaka raha tao mpanoty ianao izy aza manaiky de nytoy ianao miresaka ozy izy ny lohateny hoe fananarana tsy hikambana mpanao ratsy fananarana tsy hikambana mpanao ratsy raha voadiso namana ianao raha lasianabavy de ho diso lalana ary ho diso fanoloratsaina ny namana manko tsy olo-patatra fa ny namana tena ho namana arak'izay anaran'izay mifampiresaka aminao andro manaloleo mifampidinika aminao andro manaloleo zay ny namana ary mamety
tolotsainanao ny namana, mamety tolotsainanao ny namana. Iza ny namanao? Maro ny olona diso lalana satria sendra namana mampidodoza, namana mampidodoza. Misy olona tsy tokony sarabady, misy olona tsy tokony korotana ny tokantranony, fa no nitoro-hevitry ny namany mana hoe zaka ny vadiko a, miseho azo mafilo mihitsy ny vadiko, ka tena filahako mihitsy ny vadiko, fa am'izao tsy maintsy nameno karamany, am'izao tsy maintsy mody atoandro, amin'eniny izy farafatarany tsy maintsy mody, am'izao tsy maintsy manaky mibaiko akia, tena nataoko mamay mihitsy ny vadiko a, folapolahako teo. Ny vadiny mety ho azo folahana ohatr' zany, fa ny vadinareo tsy mitovy, ny vadinareo tsy ray. Ka raha manaraka ny feo ambadinao iny ianao, manaraka ny feo an'le namanao azafady, iny namanao iny rahanao avy ko ianao dia ho ataonao ohatran'ny nataon'ny vadiny ko nanaovanao ny vadinao. De ozy ianao folapolako io, ataoko mamay io, ataoko an'zao io, ny azy mety nety tamin'izay de nampilamy mantokantranony, vatandremo, fa tsy voatery anaraka an'izay koa ny tokantranonao ka hitovy am'izay. Misy karazana olona meny namany tolotsaina, meny namany tolotsaina, rehefa tsy manome vola ky mivadindria, rehefa mampifilafila, ndana mody batao ny entana, ndana tonga de modimody any amin'ny mamanareo a, rehefa miteny hoe raha rehefa takany tsy mpivatsika isena fa andeha ody de mody anano kely izy. Attention, fa tsy voatery zay zavatra tenen'ny namanao de mety, fa ianao mibata ny entanao any efa nahita vehivavy ohatr' zany a, kely saina, vehivavy kely saina, amolaka ny vadiny ny izy, etako ny etako, za ndray tsy manaky an'izao a, tsy zakako tsony ny fampahoriny, nefa le rangavadiny tsy mametaka te amaina azy, le varangavadiny tsy mijangajanga, le rangavadiny tsy zavatra kely, tsy fantany hoe inona problème, hoe ohatrany tsy ampy vola nga izy ao an-trano, tsy de mikarama loatra le ranga, tsy ampy ny fidiram-bola hitany le ranga, de amolaka ny le ranga. De tany amboalohany le ranga nanaky namerina azy, tany amin'ny fandroany namaky namerina azy, fa tamin'ny fanotelony tsy namerina tsony, de efa napiditra vehivavy hafa le ranga, napiditra vehivavy hafa, any vonaneniny, any vonaneniny. Ka namana manome conseil, manome torohevitra, manome taridalana, fa raha sendra namana mampidoza anao de pozina no ampidiriny any aminao any, pozina no ampidiriny any aminao any. Efa nahita vehivavy a, nanao zavaroatra zany, mahita ny nataon'ny namany de toloron'ny namany hevitra, any aky de dio any ny vadindria, akara voalina bizy ny mody, tsy fantatra hoe inona ny napahala azy, embouteillage ve, sa tsy nanana frais izy, sa inona napahala azy. Fa efa nahita vehivavy anakiray izay a, folano ny vadiny mba ho tonga mialoha, de inona ny ataony, rodroahany, satria le trano moa zany, le trano ao amin'ny trano rafozana le ranga, ao amin'ny trano ray aman-dren'le vehivavy. Za tsy mataty tsony am'izao fodinao alina zao a, eto ny etanao, raha ohatra ianao ana de le ranga efa manazava, za angerineny alina vo mirave, za nge tsy patron fa piase, za nge tsisy amin'ny embouteillage, tsisy tomobile, de efa mba manazava foana le ranga. Fa torony le namana hevitra, raha ony de roay de anany, de ataony an'izany foana le ranga, de efa nampitandrina le ranga. Zany erineny mba misy fetrany any ny zavatra zakako hoe, zany raha miala eto amin'ity trano ty ka rodroanao eo hoe, za nge tsy hiverina tsony, any nge za de miletika, tsy rarahako, tovy mody alina farany eo, tratra alina ihany le ranga, ny rodroany raisany le ranga ny etany, tsy miverina tsony izy. Any izy vo niantso, any ray le ranga efa elaela, mivereny ianao, malahelo ny zazakely, zao ny tenin'le ranga, ataovy taky ny alika ozy izy raha mbola hiverina aminao, za tsy hiverina tsony efa nampitandrina anao a. Nanantona anazy zany vehivavy zany, pastera, za manko pastera ozy izy nisy namako ny teny tamiko hoe, folao ny vadinao de ataovy an'izao ny vadinao, de teneny ny vadinao de ampitahory izy, de am'zay izy tsy mody alina tsony, de mody roay izy, de any
kanjo pastera zany ny afarany tsy miverina tsony izy pastera tambatambazoko pastera efa vehivavy am'izao fotoana zao mandray ny telefôna tsy raha intsony pastera zay mianaka eny tompoko ny namana tompoko ny namana tsy maintsy fatarina hoe iza ny namana manolo-tsaina iza mpanolotsaina iza manoro-hevitra fa misy namana be da be mamarina kady namana be da be mamarina kady zany ny mahatonga ny ankizy vavy kely potipotika fahatany ny fahadiovana be voka tsy manambady satria torony ankizy vavy hevitra atorony namany hevitra indrika efa 22 ans ve de mbola tsy niaraka amin'ny lehilahy zay ankizy 16 ans de efa niaraka tamin'ny lehilahy ndre efa taraiky efa tsy lamoditsony ankizy zany efa zozotsony namana tampotampoka le ankizy vavy montimotana fitondratena le ankizy vavy tsara fitondratena tampotampoka be voka tsy manambady namana no mametolo-tsaina ny sasany andeha apirafy andeha no adalana zany na tonga ny Solomona nametraka tsara anaka raha tomin'ny mpanoty ianao izy aza manaky raha tomin'ny mpanoty ianao aza manaky namana no mpanolotsaina iza no mpanolotsaina anao zany nge riavana ilaina fitandremany misy aminareo reo tsy tokony bokany trosa misy aminareo reo tsy tokony tsofoka amina trosana banky fa nisy namanao napiditra anao ny sainao efa tsy manaiky an'izany ny sainao tsy manaiky an'izany hoe hiditrosa zany ny sainao tsy manaiky an'izany hoe hobokany trosa zany hitrosa etsero zany fa misy namanao mapiditra anao ndoky aka volany amin'ny banky ny anina ny atao antoka atao an'zao olona tsy fiainanao zany troso zany ianao zatra matoky an'Andriamanitra ianao zatra mino an'Andriamanitra ianao efa zatra miaina amin'ny fiainana tsotra ndoky maka vola amin'ny banky de ividianana an'izao de manao pré de anamboarana ty tampotampoka mapiditra adi-tsainao anao le troso hatram'izay no olona milamin-tsaina tampotampoka anao manana adi-tsaina faratapony namana fa endrena riavana ny fahafantarana hoe izany namako tsy zay rehetra mitsikitsiky aminao tsy zay rehetra miara-minana manta sy masaka aminao de ho namana asoanao namana hitondra soanao fa misy namana mampididoza ary misy namana mamarina kady ny fahendrena de ny fahafantarana hoe izany namako izy ty namako ty inona ny tolo-tsaina omeny ah inona ny hevitra omeny ah inona ny taridalana omeny ah inona ny torohevitra omeny ah torohevitra mahasosa mamarina kady izany no ilainao mpanompon'Andriamanitra izany no ilainao toroteny izany no ilainao fampianarana fa tsy zay rehetra mampindram-bola anao miara-minana manta sy masaka aminao miray W aminao de namana tsara daholo reny fa misy namana mametoro-hevitra anao anapotika anao sy anapotika no avinao manoro-hevitra anao izy angalatra ao ampiasana andao hiara-angalatra andao hiaraka anao an'izao andao hiaraka anao afera manolotsaina anao amina zavatra ratsy riavana malala ny baiboly de endry satria hidirany any amin'ny atsipria ny fiainanao fa nanarana atsika ambana mpanao ratsy hoy izy andiny fafolo anaka raha tomin'ny mpanota zamanaky ny namana no mpanolotsaina anao ary efa zatra mifréquenté andreo foana ianao mifamatipatotra am'ireo foana ianao am'ireo namana ireo dia na ianao no mitarika azy na izy no hitarika anao ozy izy le fitenin'ny olona fahendrayntsika sa hoe atoro ihany namanao de ampahafantariko anao ny toetranao atoro ihany namanao de ampahafantariko anao hoe ny toetranao iza moa ianao namana faharoa ny namana ihany ko de tsy mpamme conseil fotsiny tsy mpamme tolo-tsaina fotsiny fa ny namana ihany ko de mpitarika firifiry ny tanora manana toetra nafinaritra fa nitaritiny nama mifoka
taritiny namany sotro, taritiny namany any amina vehivavy, taritany namany nanolana zaza tsy ampytaona miara midoboka any amponja, taritiny namany tamin'ny fanaovan-dratsy, taritiny namany nangalatra. Misy karazana olona ny eriavany io, olona tsotry, olona mariny, ary olona tsy tia manao ratsy, fa saingy mifampitakosina tamina namana. Namanao mangalatra, namanao mamaky trano, namanao mifoka sigara, namanao mifoka rongony. Attention fa tena ahita olana amin'ireny ianao, ahita olana amin'ireny ianao. Ianao aza mieritreritra hoe ka reny ane namako eto tanàny, reny ane niara lehibe tamiko e, reny ane niara nianatra tamiko e, reny ane nianaky ny namako ve ho ariko e. Tsisy miteny aminao arino namanao, fa ny baiboly miteny raha toa mimpanoty ianao aza manaiky. 1:1 izy, ary hoy izy andeha hiaraka isika, areoko isika anotrika andatsaka raha, andeha amitsahatsika tsy ahoana ny tsy manatsiny, aoka isika hitelo azy velona tahaka ny fitelo ny fiainatsika. Ary ianao azy telo moka toy ny latsaka ny andavaka, dia ho azotsika fanana sarobitika ho fenoantsika babo ny tranontsika. Tandremo ry havana, tandremo miarakaraka amina namanamana, mifampitaritarika amina namanamana. Efa nahita an'izao loza zao nahita an'izao loza zao, nahita olona napiatrano jiolahy, ny tena marina tsy fantany olona io hoe jiolahy, fa mialokaloka tao aminy, mipetraka tao amam-bola na io olona io jiolahy, fa rehefa tratra io olona io dia niara-tratra tamin'le olona zay napiatrano azy. Io le olona jiolahy mipetraka tao io anefa mamea 75 000, tiandray ny atao loky, tiany atao sakafo e, de tsy manontany koa raha vaizy vola io, izy ianao maninona ianao, fa de namana de fahaly ry mandray vola hoe netoany sakafo ndray ary tsara fanabe, tsara fanabe fa nomeny 200 000 ndray, nomeny 500 000 ary manam-bola. Ay izy ty olona jiola raindahany, tratra io ranga io, niara-tratra tamin'le olona napetrano azy. Le olona napetrano azy olona tsotra, olona mazava, olona tsy nanao ratsy, fa saingy izao niaraka mifampitakosina mpanota, fa matipatitra mpanota, ary tsy afabela ianao. Efa nahita olona avy mangalatra avy any le olona, de apetrany eo an-trano ao ny moto, bisikileta, télévision halatra, ordinateur halatra. Telo mba ataovy kely eo indray aloha de mba meko vola kely nareo e, telo mba piriprimo ao e, telo mba nano kely eo reto fitaovany reto e, mba nano kely eo fa avy nividiko reto e, mba le olona zany mangalatra any, mamaky trano any, manendaka any, de apriminy eo daholo eo am'le trano, ka le tranon'le olona malalaka, de tiany anary de faly ery mahazo an'le bojiboji kely. Ay izy reto entana halatra, tratra ataony motocross, fa tsy moramora ny voana tao. Le mpangalatra miporitsaka, le entana rehetrarehetra tratra tao, ato zany fitobin'ny entana, le tompotrano ny tratra farany. Zaho tompoko tena miteny amintsika, anisan'ny fahendrena atao anatin'ny baiboly ary fahiran-tatsaina ny fitandremana amina namana, ny fitandremana amina fiarahana amina namana, ny fitarihana na namana. Mila mailo, fa tsy hoe niara-ninona composé nareo de niara-ninona brochette de niara-ninona grillade de io de mety daholo na iza na iza tany ele de afaka mifampananonaneny. Fa le reno mitangina ny tomobiliny hoe netiny tamin'ny tomobilina de zao tampotampo koa i tomobilina io eny izy ny samborin'ny polisy miara-tratra aminy eo no satria anao nyray tomobilina aminy, ary ny fitsarana tsy te alala fa namany ianao, ary izy rehefa tonga amin'ny fitsarana de ianao no anisany tsy maintsy hotratrarina. Ry havana malala, ny fitakosena namina namana amina mpanota de mila fantarina tsara, satria mety hitarika anao, satria ny namana de mpitarika. Zany ingy izy io ry havana, nahatrany am-pianarana mila fantatra ao izy any namako aty am-pianarana. Ianao mba maniry andeha lavitra amin'ny fianarana, maniry azo diplôma, maniry ho tafita amin'ny fiainana, nefa ny namanao naman-dratsy, tsy possible rahalahy.
ry tovavy kely a tsy possible andeha lavitra zany nao hoe tsy possible. Ianao manana tanjona tsara te ho lasa premiera foana ao ampianarana zany za foana nylarina voalohany za major de classe za nao an'izao nefa ny namanao la namana maditra ny namanao mitarika anao amin'ny adalana mitarika anao ingitsika mitarika anao amina fahotana miarana amin'ny lehilahy mitarika anao amina resaka drogue ahoana ny atafitanao am'izany tsy possible andeha lavitra am'izany ianao tsy tafita am'izany ianao reo namanao reo de efa matitra anao ariary bloqué aminao raha ny amina asy zany raha ianao manana business tsara manana mandeha tsara ny asanao fandrarahanao ny mandeha tsara ny restaurantnao mandeha tsara ny orinasanao mandeha tsara ny ananao mandeha nefa ianao manana namana iray na roa miara mirevirevy aminao ary reo namanao reo namana ratsy teny aminao fa potika hatramin'ny restaurantnao hopotika hatramin'ny orinasanao hopotika hatramin'ny volanao any amin'ny banky fa aza mieritreritra hoe tony nefa namako hatramin'izay zeny nefa mpiara-mianatra amiko hatrany ampianarana zay nefa niaraka de ino anao miara mifampitakosokosona aminy ao de miaraka famatipatotra aminy ao de miaraka mirevirevy aminao rehefa weekend de fa animbanao io rahalahy ary tsy anao any mipotika io fa hatramin'ny orinasanao de miara-potika anio zany ingizy io hoe baiboly tsy mampianatra atsika hiavinavina baiboly tsy mampianatra atsika nilikilika olona fa atao viampy rapino anao na zanak'Andriamanitra sotomy izy ivavaka raha hitanao ny mbola ratsy toetra ratsy ataony sotomy izy ivavaka sotomy izy anompony tompo sotomy izy ananina fa raha ianao ny voasotony ray de miaramiaraka amina adalana de miaramiaraka amin'ny eny fa hoe samy manamanana tomobile samy manamanana an'izao samy manamanana golf samy manamanana 4x4 andao mba hifanenjinenjika eny samy manamanana moto andao mba teny hifaninanina eny ahita loza ianao indraindray mankoriavana misy hoe namana miara-pitondra moto mpanao course moto mpanao course tomobile fa raha tsy haitsika ny mifiain'ireny namana ireny de lasa ny namana hiditra lalany amin'ny fiainanao reny ary namana hitarika anao any amina rongony any amina alatra any amina fiera maloto any amina trafika any amina zavakafa ary zany foana ny fomba fidiran'ny devoly amin'ny fiainantsika napotika atsika rehefa napotika anao ny devoly de misy zavatra ikambananareo aloha mety labiera no ikambananareo festival na labiera mety moto course moto ny fakahitana mampinamana de mihitatra tsy kelikely ihany mety any amina tomobile mety any amina balle no nikambanana ary zany daholo nitetika adiny devoly asiny zavatra ahafahany famatotra aminao point ahafahanao mifandray fa nitanjony devoly tokana ihany mianapotika anao ary nanana expérience be mihitsy Solomona mpanjaka tompony fahendrena tamina namana raha to mipanoty ianao izy aza manaky ozy izy ny tenin'Andriamanitra ary nay Paoly apôstôly ary de niteny an'izany ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara hoy Paoly apôstôly ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara namana raha te hiazakazaka ianao raha te hanana fiainana andeha lavitra ianao raha te aomby ianao raha manana tanjona goavana ianao fa taro aloha ny manodidina anao ny olana nge ry havany na de amin'ny resaka fitantanana raha-pirenena ary zany nge mila fahendrenana anatsika mieritreritra anao filoham-pirenena tsoatsy eritreritra anao filoham-pirenena ianao atsoatsy hitondra firenena ianao mety manana tanjona tsara mpandroso firenena ianao manana fitiava-tanindrazana tsara matoa anao milatsaka ao manana vision ngeza be ianao amin'ny fitantanana firenena fa tsy fantatrao tsy vitanao rery io fa mila namana ianao iza ny minisitra tendrenao iza ny député namanao so di député ampididozanao rapitso iza mibe ny tanana namanao fa matetika le mpitondra fanjakana manana vision tsara sy fitiava-tanindrazana fa le namana ny fositra namana no manapotika namana ny mandrava namana ny manimba
ny namana mila mitandrina, mila fatarinao ny namanao, ny namana makaiza. Fa zany no mahatonga ny firenena ty amintsika potiky. Le mpitondra fanjakana ambony mba tena oampony ihany le fitiavan-tanindrazana, fa ny namana tsy mitsetsitra, ny namana tsy mamadika, ny namana tsy manapotika, ny namana ny manimba. Mila fatarina zany amina fitantanana fiangonana, fitantanana orinasa. Iza daholo amin'ny orinasa tantaninao io, iza daholo ny ampidirinao ao. Be da be ngendra ry havana ny hoe izy ty manana orinasa tsara ianao e, fa matikena masolona ianao de ny cousin cousine ampidirinao daholo eo anatina orinasa. Ny fianakaviana ny rahalahinao matikena matsy de ny rahalahinao nefa ny anabavinao, ny rahalahinao reo olona rahalahy mamadika mifokarongony mipitsetsy, fa hoe reo mipiraita-po amiko de atsaina amin'ny tatana tsena. Tonga ny tsena tombe amin'ny fahity, banky ropotra, tsisy nininona tsony, ny rava mibolina, satria angalarin'ny reto le fianakavianao reto. Zany nge mila fatarina daholo ry havana, fatarina daholo e. Amina fitantanana, amina fitantanana. Iza ny namanao, namana makaiza, namana maninina, namana mitondra makaiza. Zany rehetrarehetra ny mila fatarinao zany. Farany misy ankeo ny namana ny mpamadika, ary zany daholo ny fahadisom-panatenana mahazon'ny olona. Zany raha zakeo hoe le fahendrena mila fatarina. Misy namana indray nery olona tena mamadika tampoko zany e. Rehefa hitanao izy natoky anao, natoky azy ianao, natoky azy ianao, natoky azy ianao, rapitso izy mivadika aminao tanteraka, ary mivadika tanteraka 100% mihitsy. Ary zany rehetrarehetra zany tena mila fataritsika tsara zany, mila fataritsika tsara zany. Ny mahatonga ny olona diso fanantenana. Inona moa ny problème ny ankizy vavy? Inona problème ny ankizy vavy? Io ankizy vavy io nanantena fa akavady azy ty namany ty. Io ankizy vavy io nanantena fa io ankizy io lehilahy miaraka aminy io tena ty azy, chéri chéri, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tsisy farany. Ty ny gâteau, ty ny anina, tampotampoka anao mamoy fo satria hitanao tampoka ny telefôniny. Ay izy tsy anao ihany ny chéri-any, ay tsy anao ihany ny vehivavy miaraka aminy, feny vehivavy miaraka aminy. Ary reo ianao no manenina ary mitsakotsako ny nenina satria ny sarobidy indrindra tany amin'ny tenanao sy ny vatanao efa nomenao azy, fa ny vadieny ianao avy eo, ny vadieny ianao avy eo. Zany nge ny mahatonga ny fahadisom-panatenana faratapony ry havany. Ary be da be ny olona tratrana fahadisom-panatenana faratapony, satria ilay noeritseretina ho tena ty, ilay tena nizarana ny secretnao rehetrarehetra, nizarana ny tsy ambaratelo rehetrarehetra, ny menao ny sarobidy indrindra ny fiainanao, ny tampotampoka etao ianao vadieny. Ary zany ny mahatonga ny baiboly mampafantaratsika ny fitandremana tanteraka amina olona mifanerasera amintsika. Raha to mimpanoty ianao aza manaky. Zany nge ny mahatsara ry havany, rehefa hifidy namana ihany de namana tena mivavaka jerena. Rehefa hifidy namana ihany, namana matahotra an'Andriamanitra jerena. Satria de misy namana any ambadimbadika any mba matahotra an'Andriamanitra, namana tena mivavaka. Fataro ny namanao iza, ny namanao iza ny akanao hevitra. Io namanao io nitokisanao de nomenao azy ny vola, natoky ny fampatokona reo nandritry ny 5 taona, tampotampoka teo ny vadieny ianao, misy vola 180 millions any aminy miarapotika aminy ianao. Zany enne, zany nge raha lasaina bavy malaly no fahendrena. Ary io mila fatarinao isanandro. Izy ty namako ty fa so de fa mivadika, androany izy ohatra mbola mifampatoky tapinao, fa tokony ho hita taratra anao eny ananonany eny hoe efa manomboka mitady hivadika nge ty olo ty.
miresaky olo efa hitanao efa lasa tsy le namanao taloha le izy marina sy mahitsy be rentsony fa manomboka mivadika ny resany de mila mailo ianao mila mailo satria ny olona atokisanao androany ena tsy voatery atokisana rapitso e ny olona marina androany ange tsy voatery marina rapitso e ary zany ny ilana amin'le hoe tolotsaina sy fahendrena avy amin'Andriamanitra hoe tena tompo ampafantaro ahy izy ty olona miaraka amiko ty izy ty olona mifampitakosina amiko ty izy ty olona mifamatipatotra amiko ty izy ty olona sinsisa mila fantarinao zany fa tsy fahafantaranao an'izany de ampidodoza ny fiainanao za de tena tsoroko aminareo fa ny azany ny amin'ny fiainana za mailo mihitsy amin'ny olona miaraka amiko amin'ny olona mifandray amiko amin'ny namana akaiky amin'ny fianakaviako mailo tanteraka satria ireny olona ireny ndray nefa sao de ireny no ampidodozanao mifamatipatotra aminao reny ny ampigadranao any amponja rapitso reny no anala baraka anao sy anapotika anao mbola veriko ihany zany akory tsy midika hoe andana mitokamonina de aza mifandray aman'olona zany tsy midika hoe ario daholo reny olona rehetrarehetra anany reny de aza mifandray am'ireny olona any reny fa ny aza mifandray non tsy zay ny tiako tenenina mangataka fahendreny ianao atraiza ny fifandraisako am'ty olona ty atraiza ny ifandraisako aminy inona ny teboka ifandraisanay so de le manahoana fotsiny de efa ampy bonjour zay de ampy so de any am'le mifampindrana vola ray alina ihany de ampy hatreo so de amin'ny resaka moto ihany ny ifandraisanay de ampy zay hoe mitsahatra eto amin'ny moto fa ny afiatseniny devoly manomboka hidirany tsikelikely ianao ary manomboka mifamatotra aminao tsikelikely izy manapotika anao rehefa napotika anao devoly de mijery teboka izy aloha ifandraisana aminao voalohany ary ny olona manana fahendren'Andriamanitra de tsy voafitaka am'izany rehefa manana fahendren'Andriamanitra ny lehilahy anankiray na vehivavy anankiray tsy azoniza fitapitahana am'izany izy ary tsy ho tonga ho am'izany hoe ny devoly mamandrika azy sy manapotika azy zany izy riavana malala ho arovan'ny tompony ianao ho arovan'ny tompony ianao sy ny akonanao ho arovan'ny tompony ny fatanoranao afaka manana namana ianao any ampianarana fa rehefa fantatra hoe ny namana mijanonao amin'ny matematika de amin'ny matematika sy fizika ihany fa aza ampidirina trany amin'ny fiainam-pitiavana aza ampidirina trany amin'ny resaka hoe ndao iara isotrosotry ifokafoka rehefa fantatra fa ato amin'ny matematika ihany ny mampinamana anareo tampianarana de mijanona eo zany le fahendrena ary mangataka fahendrena amin'ny tompo rehefa atao am'le moto fotsiny de atao moto mampinamana rehefa atao amitsena de atao amitsena fa tsy voatery hoe niarany azy zay tatao amitsena de lasa hidirany trany amin'ny tokantranonao raha to mimpanoty ianao de aza manaky zany no ilana fahendrena amin'ny fitarena amin'ny fiainana satria misy namana ny namana mmpanolotsaina ny namana mpitarika ary ny namana iny koa mety amadika fahendrena avy amin'Andriamanitra da ivavakytsika tompo misaotra anao zay raha nandray zany fampianarana avy aminao zany a matoko zay tompo fa zany fampianarana zany de ahafahanay miaro teny ary ahafahanay mandeha lavitra ahafahanay miazakazaka ahafahanay manompo anao mino zay fa zany fampianarana zany de atonga anay anana fahendrena faratapony ka atonga anay ho voaro ny lalanay voaro ny tongotray ka tsy ho azony devolo fandriana izay tahina amin'ny zavatra rehetra ny reto mpanaraka sy fandarana amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny Facebook na amin'inona na amin'inona de andray fahasoavana amin'ny fahasoavana an'izy ireo misy saotra tompo amen zay ny fandarantsika menakavy teto zay ny veriko fa ho vatsy ho an'ny fiainanao mba tonga anao tsy ho tafalatsaka amin'ny zavatra tsy tokony halatsaka anao amin'ny sabotsy zany 22 avril dia angataka izay fahendrena avy amin'ny tompo zay tsika na le hoe fahazavatsaina avy amin'Andriamanitra manoloana an'ireo tena hitanao tsy hitanao tsony zay atao io riavana malala raha natona amin'ny pasteurertina ny ianao tsy voatery hita amin'ny pasteurertina raha ifanatona zao tsika tsy voatery hita ianao tsy voatery hita fahoantsika fa ianao fotsiny zao no mandray fahendrena avy amin'ny tompo sy tolotsaina avy amin'ny tompo ary zany fampianarana androany za zao de efa tokony hahalalanao ny hoe
inona marina nateraky ny namanao ary efa be da be aminareo ny mpitiany namana de tokony hitandrina am'izay nareo am'le namana manodidina zao akehitriny zao io nisy namana efa maromaro nanapotika anao de tsy reo namanao androany reo koa tokony mbola mahamailo anao reo hoe izy reto namako reto fa endrena daolana fa mino fa mbola isavatra be da be omen'ny tompo ary hozarain'ny tompo amitsika sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso sady anao vavaka lehibe tsika fangatana fahendrena amin'ny tompo ary fitarena avy amin'ny tompo fahendrena avy amin'ny tompo tena hoe fahazava-tsaina manoloanan'ireo le olona be taraina lava tapidalakale ianao efa le mahatsiaro hoe tsy hitako tsony pastera zay atao tena verevitra tena tsy hitako tsony aza ny lalakalea ianao ny tena ilaina ianao ny tena ilaina amin'ity fotoana tsika ty ary anao vavaka lehibe tsika angataka fahazava-tsaina avy amin'ny tompo ny fanay masina avy amin'ny tompo anao lotsainanao amin'ity fotoana ity manerana ny trano fivavahana vaon'oloko eto Tananarivo indrindraindrindra zany aty Akarobato aty amin'ny temple de la foi bypass eto ny temple de la foi bypass eto amin'ny 3 frères Ndefanambojana dia tena ho zava-dehibe ny toroteny fampianarana iray ihany no enotsika ao anatin'izay rehetrarehetra sady akaty bypass ano andalo aty Karobato ambany atsimo commune no eto amin'ny 3 frères Ndefanambojana hitondra izay fampianarana sy vavaka izay veloma tompoka vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo tofatry ahitanao ireo fidoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko nandeha tantety tsy mba azy Nanisik ang punyang palay ang miran zany o izandray zao ny lazanyzany aza manonofo zany ndray aloha de tsisy satria zay efa vita fatidra tamin'i Jesosy ainay tsara ary seny voalaza amin'ny baiboly aza manome fitoerana ho an'ny devoly tandremy matoritory farina ka tsy miambina fa ho avy hiditra tsy kelikely ry diabla ary ny asa fitorina manao tsika ary vonina ny tena fanirina amonjy fanahan'olona amin'ny alalan'ity gadona hafa kely ty no hideranay an'i Jesosy Kristy de mandry ve neritreritrao odry inona ny olana Jesosy nytorinay fa tsy ny anaram-piangonana mpamonjy mora azo indrindra sady azo hitarainana izy ny lalana sy fahamarinana zahoana fiainana niakatra ny vidim-piainana zany hoe ny PPN amitsika kristianina io tsisy problème aza vao ny antony aro hoe satria ny fahasoavan'ny tompo gratuit afa ihany ho any miaraka amin'ny Jeso isan'andro zao ianao tsy maintsy mahazo kado tombonandro amin'ny zavatra atao rehetra tena il febo za manokana aloha tena afapo resy lahatra tanteraka aho tsary Jesoa nanenenako ny vitako taloha nandany andro tamin'ny zavatra maro tsy nahasoa ankehitriny zay ibebaka mafy mba mamelaho izy izy nitarika safy iriko ny ananaty akoho mitovy amin'ny Joseph dafy pepeshainy nefa nilaza fa hoe aza miafiafy amin'ny fanotonany toako
fahasoavan'ny tompo rahalahy tsy misy alatsinainy na talata na zoma fa dia manarakeny foana ny ainy fahombiazana tsara kosy zany a tiany secret tsy mila taratasy stylo na lacré minao fa fantapatatra ao ihany le lacré jesosy kristy bien sûr assuré azo antoka no avy assuré ny diatany fa ny tena afinaritra dia ny any an-danitrany any an-danitrany ahoana fanganareo efa tany soratra masina no milazan'izany jauna 3:36 dia milaza manambara manamafy misimisy fa izay mino ny zanaka no andovan'ny fiainana fa zay tsy mino kosa ny fahatezeran'andriamanitra ary no avy aminy